Ny voalohany indrindra angamba dia miarahaba ny vahoaka malagasy tratry ny asaramanitra ary maniry soa ho an'ny isa tokony ambaravarana ary miarahaba ihany koa ny nahatotosa atsakany sy andavany ny adidy masina teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary eto moa dia ararotiko ny fiarabana ny filoha Andry Rajoelina am'izao lanonana be zay atrehintsika atongavany zay olom-pirenena maro samihafa avy any amin'ny zao tontolo zao miarahaba azy nalany azy ary navoafidy azy amin'ny fomba tena demokratika tsy nisy disadisa na avy amin'ny ireo mpifaninana taminy na ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka koa ho filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara ary eto zany dia mirary fahombiazana tanteraka amin'ny fitantanana ny firenena zay tena hoe adidy masina sy azo atao hoe mavesatra de mavesatra na zany na tsy zany a dia azo finanina sahady amin'ny maha lanonana hiatrehintsika amin'ny fianianany Andriamatoa Andry Rajoelina zao a fa fitondrana marim-potitra sy tena tsara orina ara-diplomatika no apetraky ny filoha Andry Rajoelina ary miprofon'izany moa de ireo fahatongavan'ireo solitena pirenena sy ny azo atao hoe lehibe ny firenena mihitsy président ny republika sy ireo solitena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zay tonga eto indrindra fa ireo solitena ny mpamatsy vola isan-karazany mpiara-mombonantoka zany rehetra zany a de fahazahoana sady maminano hoe ho tsara no avy ny Madagasikara eto dia tsara ampisaivina atsika fa ao anatin'ny velirano voalohany zay napetraky président Andry Rajoelina dia ny fiavanam-pirenena sy ny fitoniana zay azo atao hoe ananana ny fandriam-pahalemana zany moa de voarakitra rahateo a ao anatin'ny velirano voalohany zay nataony teo masony vahoaka malagasy tsy ankanavaka anisan'izay koa ny ady amin'ny kolikoly sy ny azo atao hoe ny fametrahana ny fitsarana tsy mitanila ireo no anisany iray amin'ny atao hoe fanohitra lehibe fototry ny fampandrosoana koa mampirisika ary mampahery ny président Andry Rajoelina tsy kely soroka eo am'izany ady izany zay anisany reo azo atao hoe zavatra manahirana be eto Madagasikara zany tiako ihany no mampatsiahy fa tamin'ireo fifidianana tamin'ny fihodinana faharoa dia nisy ihany reo azo atao hoe majorité silencieuse teo koa ireo apahan'ny vahoaka zay nivohy hatrany ny atao hoe fametrahana ny fitsinjaram-pahefana miainga amin'ny fotony ary koa ny fametrahana fandrianam-pirenena sy koa ny fihavanam-pirenena zay a de fototra anakiroa zay tena hoe iaingany le ametrahana ny azo atao hoe fanorenana ifotony eto angamba dia tsara ihany no milaza koa ary tantaratra moa zany amin'ny fahavitriny Andriamatoa président amin'ny mahatanora azy zay misy ambopo ary atokisana koa fa ny hoavin'ny firenena araky nefa voalaza mombenombeny ampiray ny malagasy ary koa no anome any Madagasikara ny fanovana sy ny fampandrosoana aingana de aingana zany moa de mazava ho azy ka ny amin'io a dia tiako ny mbola mamerina etona ny
ny fandriana sy ny firariana ary koa ny fampaherezana any Andriamatoa filoha Andry Rajoelina mba hanatanteraka ary hanatotosa amin'ny atsakany sy andavany ireo velirano betsaka misy 3 izy ireo ary zany moa dia adidy masina sy andraikitra napetraky ny vahoaka malagasy aminy.